misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya. Bravo, tonga soa atao amin'ny fiarantsika mianatra amin'ity herinandro ity mahakasika ny andro fanavotana no resahantsika ary androany lohateny dia hoe hazavao. Andeha hivavaka isika. Jehova Tompo, rainay izay namorona sy namonjy anay tamin'ny alalan'i Jesosy, indro izahay manatona anao amin'izao fotoana izao, manolotra ny fiderana rehetra, ny fankalazana sy ny fiankofana satria mendrika anao izany. Mangataka mba ho avelanao ny heloka tsirairay avy, ary hoenonao ny vavaka izay mipolotra avy ao amponay. Hovalianao araka ny sitraponao izany. Ankehitriny izay dia andray ny teninao, dia mangavy ny fanahy masina mba hitarika ny fianarana, mba hahafanay mandray ny hafatra sarobidy tianao ampitaina aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mety hisy anontany hoe inona no ilana ny andro fanavotana raha efa nanaovana fanavotana nandritry ny taona vahoaka an'Andriamanitra. Rehefa ampitaina tsara ny Levitikos 4 sy ny 20 dia ho hitantsika avalan'izany fanontaniana lehibe izany. Ezaky ny nanao fanatitra noho ny ota ny olona dia nentina tao amin'ny tabernakely na ny kianja ireo fahotana nafindra teo amin'ny zanak'ondry tamin'ny alalan'ny rano ilay biby natao sorona, sady hita maso no namofona ny raha izay nampatsiahy hatrany fa tafiditra tao antobo ny fahotana ka fahafatesana ny vokany. Rehefa tsy nentina tao amin'ny fitoerana masina ny raha dia nipisorona be kosa no nihinana ny fanatitra ka nitondra izany ara-tandindona tao. Koa voalotonareo fahotana voatahiry ao aminy ny fitoerana masina noho ny sorona natao isan'andro. Isan'andro ny mpanota tsirairay nitondra fanatitra dia nomena antoka fa voavela avy hatrany ny fahotany ary nampanentenaina azy kosa ny fanavotana. Feno sy tanteraka ny famelan-keloka azo tamin'ny alalan'ny fanatitra isan'andro. Ny fanavotana kosa dia tsy mbola tanteraka mandra-pahatonga ny andro fanavotana. Raha manome tokom-pamelan-keloka sy fanavotana ny fanatitra isan'andro amin'ny Levitikos 4, ny fanompoam-pivavana isan-taona amin'ny andro fanavotana ao amin'ny Levitikos 20 kosa dia manome tokom-panadiovana sy fanavotana. Ny famelan-keloka izay ao anatin'ny fanavotana dia omena amin'ny alalan'ny fanatitra isan'andro ao amin'ny Levitikos 4. Ny fanadiovana kosa izay ao anatin'ny fanavotana ihany dia omena amin'ny andro fanavotana isan-taona voalaza ao amin'ny Levitikos 20. Ny famelan-keloka miaraka amin'ny fanadiovana no mahatanteraka ny fanavotana. Andeha ho vakiantsika ny Jaona 1:1-9. Izao ny voalaza ao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Mario fa manolotra famelan-keloka sy fanadiovana miavaka tsara ny fanompoana ataon'i Jesosy. Fanontaniana iray manan-danja koa ity. Nahoana no misaraka ireo dingana roa ireo dia ny famelan-keloka sy ny fanadiovana. Tsy azo natao ve ny namafa na nadio avy hatrany ny fahotana avy tamin'ny vaovao izany? Misy variny ao amin'ny Ezekiela 12:20.
andeha ovakitsika. Fa raha ny marina no miala amin'ny fahamarinana ka manao meloka ary manaraka ny fahavetavetana rehetra izay nataony ratsy fanahy, ho velony ava izy. Ny fahamarinana rehetra izay nataony dia tsy ho tsarovana noho ny fahadisoana izay nandosony sy ny fahotana izay nanontany dia ho faty izy. Ny Matthieu 7:20 dia manao hoe: ary ny tompony zany mpanompo izany dia hony anazy ka nandeha fasy sady namoy ny trosa taminy. Ny Matthieu 7:2-5:30 dia manao hoe: dia nampanalain'ny tompony raha lehilahy no teneniny hoe: ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoko ilay trosa rehetra taminao satria nifona tamiko ianao. Moa tsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao tahaka ny namindrako fo taminao? Dia tesitra ny tompony ka nanolotra azy ho ampampijaly mandra-pandony ny trosa rehetra. Ary tahaka izany koa no ataony ny raiko izay any an-danitra aminareo, raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo. Voalaza ao fa misy olona mitady famelan-keloka kanefa ny fony tsy madio. Tsy manana fibebana marina ireo olona ireo ka tsy misy fiovana marina hita eo amin'ny fiainany. Misy koa olona izay mibebaka marina amin'ny voalohany, kanjo any ariana manenina ny amin'ny fibebana indray izy ka tsy misy fiovana ny fiainany. Tsy ho voafafa tanteraka ao amin'ny bokin'ny fitadidiana ny fahotana raha tsy efa voafaritra ny anjarany tsirairay ka tsy misy miverin-dalana intsony. Raha ohatra ka namaky an'ilay andininy izay nosoratanao sy nomarinao ianao, ilay andinina safidiana tany amin'ny fiandohan'ny herinandro, dia inona ireo hevitra ankapobeny misongadina manokana amin'izany? Inona ireo fanontaniana mipetraka avy amin'ny fandinianao an'ilay andininy fototra amin'io ampahany amin'ny soratra masina io? Inona avy ireo fitsipika sy fehi-kevitra hafa hitanao ao? Nahoana ny zava-dehibe tokoa ny mitondra ambavaka ireo mpitarika antsika ara-panahy? Inona tokony hoentintsika ambavaka momban'izy ireo? Izay no lesiko androany izay maneho fa manana anjara lehibe ny mpisorona eo amin'ny asa fanavotana ary naneho mazava nampiavaka ny andro fanavotana sy ny fanatitra isan'andro. Tsy ny antony anaovana an'izany asa fanavotana izany, ary tena zava-dehibe tokoa no lazainy tery amin'ny faraparantary satria tandindona reny lasa reny fa ny tena ampitaina dia izao ny fiekekeloka sy ny fibebana izay ataontsika raha tsy miaraka amin'ny fahadiovam-po dia tsy manova ny fiainantsika izany. Ary ny fahadiovam-po nefa dia mitarika antsika hamela ny hafa ihany koa. Ary mila tandremantsika dia sao dia manenina ny amin'ny fibebana isika dia miverina manao ilay fahotana izay nahalavo indray. Satana tsy kely lalana ka andehantsika hifampivavaka mba hahatonga antsika tsy hiverin-dalana sanatria ary androso ho tonga amin'ny tena izany fibebana marina izany. Mankasitraka noho ny avatra avy aminao tamin'ity androany ity, Tompo malalo, omeo fo madio izahay tahaka ny vavaka izay nataon'i Davida hamorony fo madio izahay Andriamanitro. Ary omeo anay ny tena fibebana dia tehirizo tsy ala. Mandra-piavinao eny amin'ny raha lanitra. Ka io manokana izao ampiaino izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izay indray ny fotoanantsika androany, mirary soa sy manonona ny fiadanan'ny Tompo ho anao sy ny fianakavianao rehetra. Veloma tompoko. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.